fotoana ny fampalaam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv miaraka tompoko lafinaritra tompoko vavy asaina mpitiavantsika na tokantrano any anaraka hatramin'ny izao fotoana ny fampalalam-baovontsika izao tontolo ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany mafapana ny toetra raha ao an-tampon-tanàna Antsiranana amin'izao fotoana izao taoriany nahafatesana forosy iray izay vao 12 taona monja afaka omaly ina nisy ny ramandrika noho ny valofaty ataon'ireo forosy amin'ireo andian-jatovo antsoina hoe Togo izay voalaza fa tompon'antoka tamin'izany fahafatesana izany any an-toerana ny namana Luc Raoely Arsène izay mitaritra izay vaovao izay ho amintsika. Atahorana nisy ny valofaty ao an-tampon-tanànan'i Diego Suarez amin'izao fotoana izao forosy iray no maty vokatry ny rahatra nahazo azy afaka omaly alina rehefa notsaboana nanomboka ny alina alarobia. Araraka ny fanadihadiana nataonay dia marina fa ny forosy dia anarana entiny andian-jatovo mipetraka ao amin'ny quartier antsoina hoe tanànan'i Joandy karaha ny feomiely ao Diego sy ny fahitan'ireo polisy ny FIP na ny force d'intervention de la police miparitaka manao savao ny quartier ny Tanambao 4 sy 5 hatramin'ny alakamisy no makaty dia voapanga ho tanora avy ao amin'ireo quartier ireo no navanina ny loza ireo lay andian-jatovo mitondra ny anarana hoe Togo. Raha tsorina izany dia ny Togo no anafika ny forosy tamin'ny alarobia ka araraka ny vaovao avy amin'ny commissaire central Antsiranana dia tonga tany an-tanànan'ny Joany mihitsy Togo sahabo valo na sivy eo dia nifanetra tamin'ny Timaty izay mpianatra classe première ao amin'ny lycée mixte Diego avy hatrany dia nokapain'izy ireo tamin'ny Antsilava ny andriny teo ambony maso avanana vao vita moa izay dia nandositra izy ireo nisy mpandalo kosa nitondra ny anaratra tao amin'ny hôpital Manarapenitra dia izy maty afaka omaly alina analevina omaly maraina tamin'ny folora ianjy marina fa nila réunion ny renindra zazalahy izay vao 12 taona monja zao ndosy ny fahafatesan'izao ankehitriny tsy nandevina ny zanany akory manantana ny valofaty sy ny ramandrika amin'izao saingy efa miparitaka amin'ireo quartier mafana ny FIP sy ny EUIR na ny unité d'intervention rapide ny police ny sakan'izay mety hitrangany izany ka vokatra izany na dia efa nasambotra Togo iray aza ny forosy omaly atoandro tao amin'ny fokotany Alanbengy dia nalaky navoaka ny polisy sy ny EUIR ranamana ka dia notazomina avy hatrany natao fanadihadiana ao amin'ny police judiciaire moa sady fiarovana ny ainy ihany koa.